ohatra zany ty mety misy ny hoe mety hoe asa itovizana ohatra hoe samy miasa ny lehilahy anatin'ny ray andro miasa ny vehivavy ao anatin'ny ray andro any amin'ny faritra ambanivohitra moa misy an'ilay hoe sarakantsaha karama ndray andro dia tsy mitovy ny karama ny lehilahy ndray andro sy ny karama ny vehivavy ndray andro raha zay fanazavany madamy azy zany dia miombona amin'izay ianao tokony samy hafa tokoa satria samy hafa ny lahy sy ny vavy na miasa tontolony andro ary tokony hafa ny karama ny lehilahy hafa ny karama ny vehivavy arakarak'ilay asa atao fa tokony hoe misy asa tena hoe natokana ho an'ny lehilahy mihitsy dia misy asa natokana ho an'ny vehivavy raha mijerytsika hoe any ambanivohitra amin'ny ankapobeny dia lehilahy tena miasa tany fa ny vehivavy natao hoe amboly fa tsy dia tsara loatra zany hoe vehivavy zany ianao ny andeha hiasa tany tena hoe amony tena be dia resaka karama indray efa zareo any angamba mahay azy tsara fa tsy dia haiko tsara le karama ny ambanivohitra satria madamiarika amin'ny fanontaniana amin'izao andro ny vehivavy zao izay moa zany no antony hoe nanasanina vehivavy izay mitana andraikitra samihafa ilay tsy mitovy eto amin'ny fantarana inona ny vaovao amin'izao fotoana izao solo tena nareo amin'ny vehivavy mba izaresaka amina eto totika ato amin'ny ratsifa indray izy mpanoratra le resaka miralenta teo manahoana miombokevitra madamy aly ve ianao sa misy hevitra hafa mahakasika an'izay resaka hoe miralenta izay itovy amin'ny lehilahy nareo tsy miombokevitra avy hatrany aloha za satria voalohany indrindra dia izao ny fiainana efa mihasarotra isika tsy afaka hiandry ny lehilahy intsony satria izay efa mihasarotra izay zany hoe mila mitovy zany ny raha ohatra hoe resaka arakasaretsahany liva teo zay dia tsy voatery hoe satria tsika vehivavy inona moa no ilazana hoe mahery ny vehivavy mafy saina ny vehivavy tena zay mampahery ny vehivavy ananany vehivavy io hery io ary ny hery ananany vehivavy tsy ananany lehilahy mihitsy ny heritsaina ananany vehivavy ka amiko tsy mifidifidy tsony zany hoe asa atao zany satria efa sarotra ho an'ny fiainana ilaina mahay an'ity zavatra rehetrarehetra ity singaniko manokana andehan'ny madame aly teo amin'ilay hoe tsy tokony hiasa tany ny vehivavy za zao mamboly voninkazo miasa tany mandray angady miasa tany manao an'io zaridainako io mamboly legioma eo atokotaniko mandray angady asa fivelomana zay satria za tsy te hividy legioma eny an-tsena dia voleko ny za ihany mamboly legiomako sy ny ananako dia miasa tany efa asa fivelomana zay ary ny asa ho atokantrano eo ihany koa aza ataonao mihitsy hoe tsy asa fivelomana ny ao ary asa mafy ny ao tsy mifidy asa tsony zao maro ny vehivavy efa manao mécanicien asana lehilahy zany manao électricien asana lehilahy zany tsy mampanino zany izay le fitovinjo takina izay le hoe miraleta takina vehivavy ny anankiray indray le hoe nytenen'ny liva teo le hoe afaka mitory fitiavana mialoha ve tsy iny kosa laviko iny anjaran'ny lehilahy ihany ny mitory fitiavana mialoha satria izay nametrahan'Andriamanitra atsika fanontaniana anankiray ty manitsikitsika vehivavy manana fahefana indray amina firenena zany hoe le fahefana resatsika misy mety hoe olom-boafidy amita ohatantsika hoe raha ho aminareo vavy mety ve ohatra raha tena ho vehivavy no filoham-pirenena eo ohatra zay na ho vehivavy ny prime ministre eo na tsy fantatry hoe andraikitra rehetrarehetra satria misy firenena tahaka andreo firenena dehibe zay mbola tsy nasana metraka vehivavy eo amin'ny toerany mihitsy noho n'izay tahotra zay hoe tsy zakan'ny vehivavy io toerana ambony olom-boafidy na manam-pahefana io ny hevitra aloha atao ka tamin'ny ratsifanay angamba aloha zay amiko manokana aloha miombokevitra hoe tsy mety amin'ny vehivavy le filoham-pirenena mety amin'ny vehivavy mitantana orinasa mety amin'ny vehivavy mety hoe ministra sotra izany fa ny mitondra firenena mbola tsy zakan'ny vehivavy matoa eny vahiny mbola tsy manaiky ny vehivavy ny ao aminy ho filoham-pirenena dia misy antony tsy mety amin'ny vehivavy zany filoham-pirenena na amin'ny prime ministre fa aleo aloha tsika mijanona ho mpitantana orinasa zay
naizanatsa misy vehivavy malaza be anisa zany zao ny filo amin'ny Croatie tamin'ny fotoanandrony a malaza tsara mihitsy zany andrem-bavilanitra izany lamina tsara Croatie to anatin'izany ho an'ny madame Mialy mety vile hoe vehivavy mpitondra arakaraky le zavatra miseho eo a mety mapetina tsy an'le izy ho ana manokana zay fijeriko zay a tsy de hoe le izy zany poste sensible angamba de tsy de hoe any amin'ny vehivavy sa hoe any amin'ny lehilahy raha resaka hoe fitondrana firenena fa tsaratsara kokoa hoy aho hoe lehilahy kanefany a arakaraky ny zavatra misy eo hoe mety misy ihany koa vehivavy a mety mahafety tsara le resaka politika na ohatrohatr'izany tsy maninona ihany koa